ahoana marina mendrika ny malagasy ve ny filoam-pirenena ankehitriny. Niteraka Elisabeta ny anaty ny tambajotra serasera tamin'ity herinandro ity. Ny atezerany naseho ny Andry Rajoelina tamin'ny fatongavany avy any Frantsa. Samy gaga daholo moa ny rehetra amin'ny fomba fiteny naseho n'ity olona ambony eo amin'ny fitondram-panjakana ity. Niteraka resabe ihany koa ny fantanimbola nataon'ireo delegationna tany ivelany. Iaraha-miaina fa efa latsaka anatin'ny fahantrana lalina ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Kanefa toa minitsy mahafantatra na koa tsy de olana amin'ny loatra angamba izany fahantrany malagasy izany. Kere any atsimo sahirana mitady izay hoanina androany ankamaroany vahoaka malagasy. Kanefa ny filoha dia manao fantanimbola be, mitondra olona marobe makany ivelany. Delegationna marobe no nentina tany na de tsy ilaina aza ny ankamaroany. Fantaniana be no nataony tamin'ny sakafo na de maro aza ireo malagasy kere any atsimo. Ary ny vahiny indray no mitady vahaolana sy manampy anireo vahoaka kere ireo. Tsy misy mihitsy ny politika ny fitsitsiana ataon'ny mpitondra. Mahamenatra izany no teny miverimberina Itsero. Tena tsy mahatsiaro tena sy tsy mahatsiaro menatra tokoa ve ity lazaina fa filoha voafidim-bahoaka ity sa lany tamin'ny doublon ity. Raha ny voalazan'ny gazety avy any ivelany aloha dia nahazo lesona tamin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron izy tamin'ny fitsidiany tamin'ny herinandro lasa teo iny. Raha fitinina tsotsotra ny voalazan'ilay gazety dia voateny izy momba ny tsy fisian'ny mankarahara eo amin'ny fitantanana. Notakiany fitondrana frantsay ny amin'ny fitantanana ny volan'ny Covid-19 tamin'ny heritaona. Nangataham-panazavana ihany koa izy momba ilay raharaha Apollo 21 izay na voarohirohy teratany frantsay kanefa tsy nampandrenesiny ny ambasador frantsay miasa eto amintsika. Nahazo lesona ihany koa izy amin'ny tsy fanajana ny teny nomena sy ny tsy fanaovana mangarahara ny fitantanana ny raharam-pirenena. Izany hoe raha fehezina dia tsy misy vokatsoa azo ny avy any. Ireo rehetra ireo moa dia voasarona teo amin'ny fietsika diplomatika daholo ihany. Tsy fantatra aloha raha toka voarainy tsara ny lesona tany, indrindra ilay fanaovana mangarahara sy fanajana ny teny nomena, fa iaraha mahafantatra ireo fampanantenana pokaty lazay nisan'andro vaky izao eto amintsika ireny. Tsara ihany koa ny mampatsiahy ireo teny voalazany tamin'ny voalohandohan ny volana Aogositra teo raha nitahako fa momba ny fepetra mikasika ny coronavirus izy. Hoy mantsy izy mahakasika ny fidanga ny vidin-javatra hoe hito moa amin'ny toromarika ny ministera sy ny tompona andraikitra rehetra voatanisako teo ao anatin'ny 3 andro tsy maintsy mitondra vahaolana ametraka hoe zao ny tokony vidin'ny entana tokony ho atao. Aiza ilay 3 andro nandrasan'ny vahoaka malagasy? Hita fa tsy mahay manao fahagagana izany ny filoha fa fampandriana drisa no ataony. Ny nataony dia ny fanoloana ireo minisitra indray izay maro amin'izy ireo no tsy madio. Filoham-pandainga toy izany ve no mendrika hitondra firenena? Mbola tsy izay ihany fa raha mitaraina ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa makany Tomasina iny noho ny faratsiany lalana dia hoy indray izy nandritra io fandaharana io ihany hoe raha ohatra ka ny lalam-pirenena faharoa sy fahaenina anteneninao teo Abrahama Razafy dia hoany mihitsy ijery ary ny orinasa rehetra zay misy eto dia asantsika manao ny lalam-pirenena faharoa io daholy. Tsy maintsy fitaina aingana ny fanamboarana an'io, tsy maintsy hoany amin'ny ijeran'ny lalam-pirenena faharoa iny ary eto dia efa miteny sahady amin'ny olona zay mampiasa ny lalam-pirenena io fa tsy maintsy amboaritsika io ary ao anatin'ny fotoana fohy dia amboarina zany lalam-pirenena faharoa zany. Mazava amintsika rehetra ny voalaza teo fa nilaza izy fa ijery io lalam-pirenena faharoa io ny herinandro manaraka tamin'ilay fandaharana ihany. Marina moa fa iny fandaharana iny dia ny alahady fa 9 ny volana Aogositra teo nanaovany azy. Efa faharoa ny volana Septambra isika izao kanefa tsy mbola nahare isika hoe nidina jery ny lalam-pirenena faharoa iny izy. Averiny indray
fa filotsy mitana ny teny nomeny fa zatra mandanga no mitondra ny firenena. Ka hoy ihany ilay fantaniana hoe mendrika ny hitondra firenena ve ny olona toy izany? Iaraha malala tsara fa vao mainka miemotra ny firenena ary latsaka ankady mihitsy. Sahirana sy mantra ny vahoaka malagasy kanefa ny mpitondra toa tsy mahafantatra izay asoa ny vahoaka no mitondra fa lany andro amin'ny fiebebona fotsiny. Andrasana andady amin'ny tany ve ny vahoaka? Mbola anaiky izany ihany ve ny malagasy? Misy manam-pahaizana ara-toekarena sy mahay mikasika ny Madagasikara natao ny TV5 Monde interview ny 7 ny volana Aogositra teo mikasika ny dia ny Andry Rajoelina tany Frantsa. Nanontaniany mpanao gazety TV5 Monde izy raha toa ka misy fanantenana ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra azo eritreretina mikasika any Madagasikara. De zao no navaliny azy hoe ny momba ny fampandrosoana ara-toekarena ny Madagasikara de tsy misy vahaolana raha tsy misy angamba fifanarahana eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Tamin'ny andron'ny Filomarika Ravalomanana hoy izy no nisy izany fandrosoana izany. Izany hoe talohan'ny fanongana mpanjakana tamin'ny taona 2010 tena nitombo ny fampiasam-bola indrindra ireo mpampiasa vola malagasy tamin'izany fotoana izany. Ity mantsy no fanadiadina nataony TV5 Monde izay. Quelles perspectives communes de développement économique durable peuvent être envisagées? Pour ce qui est du développement économique, on est dans une impasse, ce qui explique sans doute la nécessité d'un compromis entre la France et Madagascar. Le développement économique a connu une période relativement faste à l'époque du président Marc Ravalomanana, soit juste avant le coup d'État de 2009. Ça a été marqué par une grande libéralisation de l'économie, un assez fort investissement en capital de la part du patronat malgache. Mazava izany fa tsy afaka anarina izao krizy ara-toekarena izao raha i Andry Rajoelina no andrasana. Tsy manana traikefa sy vina amin'izany izy. Tsy fantany akory na odiny tsy fantatra fa entina makany amin'ny fahoriana sy ny fahantrana lalina ny vahoaka. Itataratra tamin'io interview voalaza io ihany koa fa na ny vahiny aza de mahatsapa sy ny aika ny fampandrosoana nataony Filomarika Ravalomanana tamin'izy nitondra firenena. Tsy ny vahiny ihany fa na ny malagasy maro ihany koa. Ity izany tamin'ny fandalovany tany Morondava tamin'ny herinandro lasa iny. Mitaraina amin'ny malagasy mahatsiaro ny zava-bitany. Toy izao ny santionany tamin'ny fitarainany olona tany Menabe iny. Raha ny hafalin'ny olona président dia tsy haiko angamba ny anambara azy aminao. Tiako hotsindrina kely président dia tena sahirana ny vahoaka. Tena milanao tanteraka mihitsy. Raha ohatra ny be tsy bina tany dia mahatsiaro amin'izany hoe fa amin'izao fotoana izao tena mijaly tanteraka mihitsy. Ravoravo-tana ny olona tsy afaka mamboly. Ary farafahakeliny roa na telo isan'andro ny olona izay atao hoe ndosy ny fahafatesana no tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Ary vao vetivety ary ny président fototany eo an-tampon-tanàna mihitsy no ndosy ny fahafatesana vokatrizay insécurité zay. Dia matsika anao zay le président fa manantena anao tanteraka mihitsy fa raha mbola ny valopolo isan-jato dia misy bila manome fiteraty. Izany ny fitarainan'ny vahoaka any amin'iny faritriny. Tsy tany Morondava ihany no nahitana vahoaka marobe nanatona sy nitaraina tamin'ny Filomarika Ravalomanana fa vao omaly tany Imerintsy Atosika. Toy izao ny fitarainan'ireo vahoaka niresaka taminy. Ny olona eritreretinao tsy sahirana zao tena sahirana. Tsy araka ny kahie ny fidiran'ny mpianatra. Io zany zao no tena hitako mampikaikaiky amin'ny olona ety zao. Tsy afaka mividy an'le ihany izy. Le province. Toy ny antony ndray azo tsy atao hoe fa fidiran'ny mpianatra tsy maintsy. Maty biby mbola tsy lava tsy matavy ato.
Ay le fampidirana ety le fampidirana mpianatra hoa zao mampikaikaika amin'olona ety io zany zao no tena mampikaikaika ny ray aman-dreny ety ie de tsy fandriam-pahalema zany manko eno an'izay a idirana zay zay natoka aty zay a eny ary eny ary mety tokana amin'ny ara-dalàna eo anao mariny zany tsy alakevitra nampahefanatsondra fa za matahotra anao zany manao an'ity tompo projet anao ty naveritro mahatsapa daholo ireo vahoaka sendra azy ireo fa tena mijaly izy ireo am'izao fotoana izao ny tsara ho mariny da efa maro ireo distrika notsidiany mba ahafahany tena mijery ny zava-misy marina iaina ny vahoaka ny olona tena ty tanindrazana dia tsy miandry fividianana foana vao mba hatonga mitsidika ny olona any ambanivohitrany afa mihitsina ny filomarikara-valomanana fa dia samy jery sy mitidika ireo vahoaka ireo izy voalazany matetika moa fa tonga mijery sy miaino izy aloha mba ahafahany tena mitondra vahaolana saza ny malagasy milaza foana ihany keo izy fa manana vahaolana am'izao fantrana mahazo ny vahoaka malagasy izao efa hita ny fomba fiasany ka tsy mahagaga raha toa ka miandro sy manantena azy ny vahoaka malagasy raha iverenana ny fomba fanao ny mpitondra ankehitriny dia tsy mahafantatra akory izay laharam-pahameha ny vahoaka malagasy ary na dia mahantra aza ny firenena dia tsy mahatsapa-tena akory na mba manana politika fitsitsiana fety foana no mamaika azy ireo ity izany tany frantsa farany teo iny ka mipetraka izany ny fanontaniana hoe mbola mendrika ny vahoaka malagasy ve ny mpitondra ankehitriny mampahantra firenena fa ahoana mariny ahoana mariny